Faly miarabantsika tsirairay avy indray ahatra sy talata maraina fa 7 volana jolay ity. Rary ny soanao mandrakariva ary ihany koa ny fanahy masina ny anara-nory lalana sy ampahery mandrakariva amin'ny dia izay ataontsika miaraka amin'ny Kristy. Alohan'ny terantsika ny amin'ny mofonainan'io dia vavaksika. Ianay tsara indrizan-danitra, tolotsainao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Sotranao izay fa mbola nomenao zava-tsoa lehibe indray. Dia ny teninao ihany koa, ary nomenao ihany koa ny fofinaina mahavela avy aminao, nomenao anjara ihany koa ny fahasoavanao izay. Ity maraina ity dia tiana ihany koa no vita fihavanana aminao, ko meteza ianao tompo hamela ny fahatsoana sy ny helokay rehetra. Ka hiala ny hevitra izay mampisaraka anay aminao, fa ny fonay ho tany lonaka hitoeran'ny teninao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe rahona sy afo. Raina amin'ny Salamo 5:100, andiny 7:30 manao hoe namelatra rahona ho fialokalofana izy ary afo ho fanazavana noho ny alina. Amen. Ary Jehovah nandeha teo anoloany tamin'ny andro rahona, ratoandro hitari-dalana azy, ary tamin'ny andro afo noho ny alina ho fahazavana ho azy, andehanany andro aman'alina. Nandroso ny zotra teo ambany fanevany mpitarika tsy hita maso ny Israely. Ny atandro dia ny rahona no nanazava ny diany sy nanarona an'ireo vahoaka toy ny eloelo teo amboniny, ary ny hatsitsikany no nanalefaka ny fandoroan'ny ainandro ny tany efitra. Niova ho andro afo izany amin'ny alina, ka nanazava ny toby sy nanamafy ny fanatrehan'Andriamanitra tsy tapaka. Mitantaran'ny fiahian'Andriamanitra ny olony amin'ny ady lehibe farany izay ifanaovana amin'ny herin'ny ratsy Isaia, raha milaza ny andro rahona sy ny andro afo. Eo amin'ny teny tena soa sy feno fiononana indrindra ao amin'ny faminaniana ny soratany, manao hoe ary Jehovah morona rahona sy setroka raha atoandro sy fahazavan'ny afo izay miredareda noho ny alina, ho eny ambony fitoerana rehetra any amin'ny tendrombohitra Ziona, sy ho eny ambony fivoriany rehetra, ary eny ambony voninahitra rehetra dia hisy eloelo, ka hisy tranolay ho fiankohofana sy fialokalofana amin'ny ainandro, ka tsy ho azon'ny tafio-drivotra sy ny ranonorana. Amin'ny fotoanan'ny fahatsapahana sy ny zavatra rehetra mety handeha, ny fitsapahana dia nampananten'Andriamanitra fa hanisy fiarovana ho an'ireo izay nitandrina tamin'ny faharetana ny teniny. Ambaran'i Kristy amin'ireo mahatoky aminy manao hoe mandehana ary oloko midira ao amin'ny efitranonao, ary rehefa voarindrinao ny varavarana dia mierekely indray mpimaso-monja mandra-pahalasa ny fahatezerana. Isaia 4:20 misy an'izay. Ny lion'ny Joda izay mahatahotra ho an'ireo mandany fahasoavana dia ho zanak'ondrin'Andriamanitra ho an'ireo mpankatoy sy mahatoky. Ny andro rahona dia ho fanehoam-pahatezerana sy tahotra amin'ny mpamadika ny lalàn'Andriamanitra, fa ho fahazavana ihany koa sy famindram-po ary fanafahana kosa ho an'ireo izay mitandrina ny didiny. Ilay sandry mahery mamotika ny mpikomo dia matanjaka hanafaka an'ireo mandeha ampahitsiana. Angonina tokoa ireo mahatoky, ary ho tanteraka rehefa voalazan'ny Mateo 4:20 manao hoe ary amin'ny ampanenona mafy ny trompetra dia niraka ny anjeliny izy, ary angonina ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Amen. Ny rina dia ho ao anatin'ireo izay ho angoniny fanahy tokoa ny ianao, ny anjelin'Andriamanitra, ka ho angoniny ho vonona ny amin'ny fahafiavian'i Jesosy tsy ho ela ny amin'ny rahony lanitra, ka ho akariny tokoa ny isika. Amen. Ianay tsara indrizan-danitra, mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany, vonoiny tokoa ny fonay ary havaozy mandrakariva izahay mba ho amin'ny tokony ho izy, dia ny fahamasinana sy ny fahamarinana, ka tsy hanatahotra izahay satria ianao tokoa efa mialo lalana anay. Aminaran'i Jesosy, amen. Izay miaro ny fanasiana
Hallelujah.